ireto avy ireo firenena sarotra idirana na andehanana indrindra maneran-tany. Eo amin'ny larana fahadimy i Algérie, iray amin'ireo firenena tena sarotra fahazona visa. Betsaka ny dingana arahana sy pitsopitson'ny takina mialohan'ny fahazon-dalana sy fankatoavana. Eo amin'ny toerana faefatra i Eritrée, firenena voatondro mitoka-monina indrindra ato Afrika, sarotra sy mandany fotoana betsaka ny fikarakarana visa ahafahana miditra ny Eritrée. Na manana visa koa aza dia voafetra sy entitra ny fahafahana mivezivezy ao amin'ny firenena. Eo amin'ny larana fahatelo i Bhoutan, vidina $400 isan'andro isak'olona ny fahafahan'ny mpivahiny mivezivezy ao amin'ny firenena, indrindra ho an'ny mpizahatany. Eo amin'ny toerana faharoa i Turkmenistan, firenena voasokajy ho manana taham-pankatoavana visa ambany sy mitaky fandahara-potoan'ny mpivahiny antsipiriany mialoha ary antoka avy amin'ny mpampiantrano eo an-toerana. Tsy maintsy miandry amam-bolany maro vao mahazo na tsy fankatoavana, matetika aza lavina tsy misy fanazavana. Farany, eo amin'ny toerana voalohany i Korea Avaratra, firenena mikatona indrindra maneran-tany. Ny governemantany azy no mpisafidy ny olona efa voafantina omena visa. Tsy azo atao ny mandeha irery miaraka amin'ny mpitarika ofisialy raha nahazo alalana amin'ny visa ny mpitsangatsangana.